Ahoana marina ity fitantanana firenena ity? Krizy maro lafo no mahazo an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny tazana dia mikorontana ambony ambany ny fitantanan-draharaha mpanjakana. Tazana tanteraka ny tsy fahamatorany Andry Rajoelina amin'ny fitantanana ny firenena. Ny tsy fahaizana eo ihany, fa ny tena fototra dia ny tsy fahamatorana mihitsy. Raha anambara fa oloha masinina aingam-pandeha no mitondra ka anao fahagagana ao anatin'ny fotoana fohy ho an'ny fiainan'ny vahoaka malagasy tany anatin'ny fampielezan-kevitra, dia fiazakazahana manatratra ny fahantrana maneran-tany no miseho ankehitriny. Miseho eto avokoa ireo zavatra tsy mbola fahita tamin'ireo mpitondra ny fandimby tao anatin'ny 80 taona nahazahoana ny fahaleovantena izay. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana, fanaovana fanadinam-panjakana tao anatin'ny aizina, ny fisian'ny faktiora avy telo endry tonga eny ampelantanan'ny mpanjifa, findramam-bola miompampana, ny vidin'ireo kojakoja toy ny menaka mananika ny iray alina ariary, filoham-pirenena mananganady sy misotasota amin'ny mpanohitra, ary indrindra fa ny fanitsakitsahan-dalàna izay nosoratany ihany. Ireo dia voafaritry ny tsy fahamatora-pitondrana avy amin'ny filoham-pirenena ankehitriny io avokoa. Matoa ny firenena iray mahantra dia ny mpitondra ao aminy no tsy mahomby amin'ny fitantanana. Tsy mbola nisy tokoa manko teto ka zavatra izay noteneniny Andry Rajoelina ka tanteraka na iray aza hatrany amin'ny teteza mitaka hatramin'izao. Tramway efa nolazaina fa efa teny ambonin'ny sambo, 12 taona aty aoriana tsy hita ihany. Digitalisation ao anatin'ny 10 andro, aiza izany amin'izao? Flyover sy teleferika efa taingenandra malagasy ve? Lazaina fa mihidy avokoa ny sidina, mbola misy ihany ny tonga mitondra coronavirus eto. Ao anatin'ny 3 andro dia idina ny vidim-piainana, vao mainka aza niakatra ny vidin'entana. Izany dia midika mazava fa tsy misy drafitra matipaika hitondrany Rajoelina ity firenena ity, fa miaina amina nofinofy izy rehefa miresaka amin'ny vahoaka malagasy. Io angamba no tonga amin'ny fomba fitenin-jatovo hoe te hanindry fa mahay, any ka lasa miteniteny foana eny imasom-bahoaka. Lazaina fa hopitary manara-penitra, tsy misy mitsabo tena eto izy ireo rehefa marary, fa manjaka ny fanaovana evasanina. Ny vahoaka madinika tsy afaka mitsabo tena any ivelany no manatona ireny, raha toa ka manam-bola anatonana izany aza. Ny fantaniana mipetraka hatreto dia ny hoe fantatry Andry Rajoelina ve ny andraikitry izany atao hoe filoham-pirenena izany? Tena voafehiny ve ny andraikitry ny mahafiloham-pirenena azy? Tsarotsika tsara angamba ity teny nataon'ny filoha Marc Ravalomanana ity momba ny atao hoe andraikitry ny filoham-pirenena izany. Ity no fanazavany momba io ny 17 ny volana Marsa 2024. Ny antony ilana ny président république amin'ny firenena anankiray dia telo ihany: miaro ny vahoaka amin'ny loza mety hitranga aminy, loza be ty ihany ity. Faharoa, miaro ny vola ny devise mba tsy hitotongana tsy hanao ohatran'izao. Vola ny devise ndresako fa tsy ny vola azon-dralahy tefitefena sy amboamboariny ity. Ary ny fahatelo farany dia miaro ny tanitsika tsy ho alain'ny sasany. Tena reo telo reo ihany, zay ny tena rôle lehibe indrindra ho an'ny président. Fa raha vao président tamin'ny 2001 2002 mazava tsara mihitsy nresahany Colin Powell niaraka tamin'ny américaine. Reto ny lesona: numéro 1, arovanao reo vahoaka reo. Zay ny nangalana le pretendrazantsika nalaina tany ivelany, nalaina tamin'ny avion mihitsy izy iny. Mba tiana lasana hoe andraikitra eo zany. Raha ohatra ny danger le olona zany tsy maintsy vonjena, ka zay ny andraikiny. Mazava angamba ny fanazavany teo. Tazana amin'ny Andry Rajoelina ve ireo andraikiny nolazai ny filoha Marc Ravalomanana ireo? Tsara aloha ny manamarika fa efa filoham-pirenena ny filoha Marc Ravalomanana, ary tamin'ny fotoana nitondrany no nahitany Madagasikara ari-karena fahobe ambony indrindra izay nananika ny 700. Izy no lehilahy mpitarika mendrika indrindra taty Afrika. Izany dia midika mazava
fa manana traikefa amina fitantanana firenena ny filoha Marc-Karaval manana. Fa ny fitondrany Rajoelina, ina no miseho sy vitany tao anatin'izao fitondrana izao? Fa mpanantenana isaky ny miresaka, dia avy eo manaratsy ny mpanohitra. Ny nampanantenana teo aloha tsy vita, dia misy indray ny fampanantenana vaovao atao. Izany no mahatonga ilay filazana fa misy sary-mihetsika miseho foana ataon'ny mpitondra eto amin'ny firenena, indrindra fa rehefa misy resaka mafampana sy adihevitra iray mitranga eto amin'ny firenena. Tanjona amin'ireny rehetra ireny ny fanodikodinana ny saim-bahoaka. Iarahantsika mahita io ny resaka fananganana governemanta vaovao io. Io dia pirofo mitohoka amin'ny tendany, fa tsy matotra mihitsy ny mpitondra eto amintsika. Tsy ny nandefa antota taratasy no fotsitra, izany hoe tsy ny minisitra izay nanana dosie maloto no ratsy amin'izao zava-misy izao, fa ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra izay nifantana azy ireo. Olona hitantana fiainam-bahoaka ve? Dia tsy mba nisy fanadihadiana? Sa ve tsy tanteraka ilay lolazaina fa 3 andro ampidinana ny vidin-javatra tamin'ny vahoaka, dia izay hita tao dia nirofina avokoa? Soa ihany moa fa ny ainao manjery mpanohana fitondrana no namoaka ilay fanadihadiana iny, fa raha ny mpanohitra angamba no namoaka izany voalohany, dia nolazaina indray fa fanaratsiana. Na nisy tokoa na tsy nisy ireny vaovao niparitaka momba ny mpikamba ny governemanta vaovao ireny. Ity mantsy no fanadihadiana momba ireo minisitra ireo. Minisitra 4 no tena voatontona matetika ka hiara ny fitsaram-bahoaka ao amin'ny aterineto. Isan'izany ny ministry ny Arena Kibonitany sy ny loharano strategjika Andriamatoa Brice Randrianasolo. Tsy ny andrela fa dia niparitaka tao anatin'ny tambajotra tserasera ireo karazana ampamoaka momba ity ministra ity. Voaroroy amin'ny resaka fanodikodinam-bola sy fisolokiana moan-tenany any ivelany, araka ireo vaovao samihafa iteny anivo ny tambajotra tserasera. Ny alatsinainy 12 Aogositra tamin'ny 3 ora tolakandro teo moa ny famindram-pahefana teo aminy sy ministra teo aloha Andriamatoa Fidiniavo Ravokatra. Ity farany moa dia niverina miandraikitra ny fampandehanana indray ny ministera taorian'ny baiko avy amin'ny filoha Andry Rajoelina izay any Afrika. Ny praiminisitra mihitsy no nanome baiko raha ny vaovao voaray. Ministra faharoa ny sedra izany fitsaram-bahoaka izany ankoa ny ministra mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy. Nisy nanaparitaka tany anatin'ny tambajotra tserasera ihany koa ny sary nalaina tamin'ny horonan-tsary ny hira na klipy any député Tseliva tany amin'ny 12 taona lasa. Somary miendrika mamofady moa ilay horonan-tsary na fihetsika na fitafy. Nanambara moa ity ministra ity tamin'ny Haino Amanjery Rahavavy fa fiainana efa taloha izany ary fiainana manokana tsy misy idirany politika sy ny andraikitra kehitriny ary mety maneho teboka miabo momba ny fivoaran'ilay olona tamin'ny fiainana. Tsy nahasakana ndraisabe nefa izany. Nisy ihany koa ny nampatsiahy ny tsy fankazahoana eo amin'ny ministra ny tontolo iainana sy ny sekretera-panjakana misara ny fandrakofana ala Ramatoa Aingosoa Hortensia. Maro ireo nampametra-panontaniana momba ny fiaraha-miasa kanefa ministera mifampiankina. Samy saika nahazo tsikera moa ireo ministra ireo fa ireo no tena voatsikera mafy. Nahazo tsikera ihany koa ny ministra lefitra misahana ny tanora Ramatoa Tahina Ratovy Juliana. Matetika ny verimberina ny teny hoe tanalany foko no ity ministra ity mahay milomano amin'ny loko politika maro samihafa. Andrasana izay fanapahan-kevitra ho raisin'ny filoham-pirenena manoloana ny teo-javatra tahaka izao. Contrat programme mandritra ny enim-bolana, culture d'excellence. Ireo no vaombolana nandritra ny fanovana ny governemanta nandritra ny roa taona. Tamin'ny farany teo, obligation de résultat. Andrasana izany izay tena ho paikady mahomby apetraky ny governemanta ankehitriny satria tsotra no avy ny vahoaka dia ny vahaolana maharitra. Averina trany fa mbola mahery ny iray alina ariary ankehitriny ny ankamaroany litatry ny menaka. Mbola manodidina ny 700 ariary ny ankapobe ny vidiny iray amin'ny atody. Misy efa tafiakatra 5 alina ariary ny vidiny tsaribô saika avo sasakeny amin'ny vidiny teo aloha. Saika velotaraina sy sehatra misy rehetra. Isan'izany ny fizahantany, ny tontolo ny orinasa, ny resaka angovo moa dia io mbola miazo azy io ny momba azy, manomboka velim-panahina
amin'ny mety ho fiakarany vetsolika koa, eny na ireo mpanao politika aza. Izay no zava-misy. Tamin'izao fitondrana izao no nahitana hoe ministra indray alina izany. Tranga izay tsy mbola fahita tao anatiny 80 taona nazahoana ny fahaleovantena. Izany diso, ny ministra nanatitra ny antotan-taratasiny mba ho tendrena ministra ve? Sa ny filoham-pirenena sy ny prime ministra tsy nanadiady momba ilay olona ho tendreny? Mbola tao anatin'izao fitondrana izao ihany koa no nahitana ilay tifidanitra na vofe. Tsy fahamatorana, izay no hita amin'ny filoham-pirenena io. Izany no mahatonga hoe misy foana ny fampanantenana vaovao rehefa misy ny kabary ataony. Fa na ho vita na tsy ho vita io, dia tsy rara iny satria izy ireo aloha no mitondra izao. Lazay ny fampiandrianam-pirenena no voatohitohiny. Rehefa misy olona mikasa ifofo ny aina filoham-pirenena, ka tokony iraina ny vahoaka malagasy. Iza moa no nitarika ny tafika malagasy, saika anala ny ainy filoha Ravalomanana tamin'ny alalan'ny fandefasana lance-roquette teny Avloa tamin'ny taona 2004. Tsy Iany Rajoelina. Tena gisalamangalaketsa tokoa hoy ny fomba fiteny izay. Dia tsy tahotra tsy henatra izy milaza fa milo tanteraka ny fikasana fifofona aina filoham-pirenena vao vidim-bahoaka. Raha olo-kendry izy, dia tokony ifona amin'ny filoha Ravalomanana sy ny vahoaka malagasy ny tenany. Noho ny zavatra nataony tamin'ny filoha Ravalomanana ny taona 2004 iny. Fantany fa tsy mety izany koa nataony. Na ny resaka anio aza tsy tokony nataony akory satria fanaovana tsindro-bokotra ankolaka ny mpitsara izay manao ny asany ny fanazavana nataony io. Rehefa ny tena zany de marary, fa rehefa ny hafa de tsy rarahako. Izany no mahatonga ny firenetsika tsy ho avitra mihitsy hatramin'izao. Satria mpitondra tsy mahatsapa ny adisony ka hibebaka ampahebe maso amin'ny vahoaka no mitondra eto. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?